Faly zay tompo, mankalaza sy manome voninahitra anao amin'izao andro Pasika zao. Faly zay satria manompo Andriamanitra velona izay manome anay izany fahavelomana izany. Misotranao zay satria noho ny famindraponao, noho ny fitiavanao, dia afaka manome voninahitra anao izay na dito amin'ity tany izay anjakany faharatsiana ty azy. Dia nao angatahanay, ampitombo anay amin'ny finoana sy ny fahatokinanao, amme anay ihany koa fitiavana anao ka ahafahanay manome voninahitra anao, tsy amin'ny teny io ty ihany fa amin'ny androm-piainana rehetra. Dia mangataka aminao zay Jesosy, mitenena aminay araka ny fombanao, fa milanao zahay. Amin'ny ara-masina sy mahavonjy katana izany. Amen. Ampifaliana ry havana no iara-banantsika rehetra tratrao andro Pasika zao, andro lehibe ho antsika fiangonana kristianina. Andro lehibe satria atsiarovantsika ny fandresen'i Jesosy izay fandresentsika ihany koa, ary ameziny atsika izany fandreseny izany. Engany eny tompo, ka ampahery sy ampiorona atsika, ka ho velony eo amintsika izy, ary ho taratra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika izany fahavelomana izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ny tian'io ty, dia hitantsika eo amin'ny filazantsara araka Lioka. Lioka 4:20. Lioka 4:20, andininy voalohany ary mitsahatra amin'ny andininy 9. Lioka 4:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Fa amin'ny mahandro lehibe tian'io ty, dia hanao hira fiderana sika alohan'ny hamakina azy, dia ny hira 2:20 eo am-pitsanganana ka ny andininy voalohany ihany. Hira 2:20 ny andininy voalohany ihany. Rehefa vita zay dia hiaraka maky ny teny isika rehetra. Lioka 4:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 9 mivaky toy izao amin'ny ran'i Jesosy. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro, dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana, dia niditra izy, nefa tsy nahita ny vatany Jesosy tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy, nitafy fitafiana manilatrelatra. Ary no natao ohatra izy, ka niakohaka dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no atao maty no tadiavanareo ny velona? Tsy ato izy, fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe, ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo tanam-panota ka ombona amin'ny hazo fijaliana, ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teniny izy, ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza zany rehetra zany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Amen. Ray masino manamasinana ihany fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo mandrakarivana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy, fa efa nitsangana. Izany ny vaovao mahafaly izay nambarany anjely tamin'ireo vehivavy izay tonga nitondra menaka manitra mba ahositra amin'ny fatin'i Jesosy fa izay. Ary izany vaovao mahafaly izany ihany koa no entina amintsika ankehitriny. Nahoana no atao maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy, fa efa nitsangana. Vaovao mahafaly izay anehoana amintsika fa Jesosy izay tompontsika, Jesosy izay inotsika, dia Andriamanitra velona. Vaovao mahafaly izay maneho ihany koa fa resin'i Kristy ny fahavalontsika. Ary zany fandreseny zany tsy nataony ho an'ny tenany, fa nataony ho ahy, ary nataony ho anao ihany koa. Tadiavin'izao tontolo izao hovaina ny tena dikan'ny Pasika, ka sarina tody sy sarina bitro izany nasongadina etseroa. Ary tsy hira-piderana no ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana no indraindraina,
fa ny hira sy ny dima mofady io no atao dokam-barotra ary io no atao manamaro rehefa tonga ny alatsinainy ny Paska. Amin'ny tian'io ty dia ambaran'ny ten'Andriamanitra amintsika fa tena misy le dikany lehibe ho an'izao tontolo izao, misy dikany lehibe ho antsika mino ny Paska. Ary zany indrindra nahatonga antsika nandray ny lohahevitra tamin'ity taona ty hoe Paska, Paska fiovana. Fiovana izany no katsahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, tsy fiovana ivelambelany, tsy sarotsarom-piovana, fa fiovana ao anaty koa ary miseho ivelany. Tsy tahaka ny trano anankiray izay lalorana tsara loko eo ivelany, madio tsara, fa ao anatiny sady maloto ny feno korotana. Fa fiovana anaty, miseho ivelany ary miseho eo amin'ny fiainantsika manontolo. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona zany fiovana zany? Voalohany indrindra, ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia maneho indrindra ny fandresena izay tsy resin'ny olombelona hatrizay. Maneho ny fandresena izay tsy resin'ny olombelona hatramin'izay. Tsy inona izany fa ny fandresena ny fahafatesana. Maro ny ady izay hatrehan'ny olombelona hatramin'izay, ady amin'ny fahatrana, ady amin'ny abadona, ady amin'ny tsy fandriampahalemana, ady amin'ny aretana. Ahitany apaha-paombiazana izany ady izany amin'ny sasany amin'ireny. Fa ny iray kosa izay tsy ahitany irika anakely azy dia ny ady amin'ny fahafatesana. Fa tsy mbola nisy olona nahita vaksiny ny amin'ny fahafatesana, ary tsisy olona nahita ny amin'izany mihitsiny hatramin'ny farany. Ny vaovao mahafaly ambaran'ny anjely eto anefa dia izao: resin'i Jesosy ny fahafatesana. Fahafatesana izay mahatonga alahelo, mahatonga famoiza-po, fahafatesana izay entiny devoly ampiororona olona maro, ka mahatonga azy tsy hanam-piadanana, mahatonga azy tsy hanam-pifaliana, mahatonga azy tsy hanana fanantenana, mahatonga azy hamoy fo, ary mahatonga azy hanompo ny maty, mahatonga azy hanompo ny devoly azy. Isan'ny niara-ny alahelo sy ny tebiteby sy ny famoiza-po ny mpianatry Jesosy. Nalahelo izy ireo, nitebiteby izy ireo. Saingy eto dia resin'i Jesosy ny fahafatesana. Ny antony dia izao: nahatongavan'i Jesosy hita amin'izao tontolo izao dia nihiditra amin'izany fahafatesana izany, ny andresy izany fahafatesana izany, mba hahafahantsika mandresy tahaka azy ihany koa. Hoy ny soratra masina: fahafatesana no tambon'ny ota. Noho izany dia tsy maintsy maty Jesosy rehefa nitondra ny fahotako, rehefa nitondra ny fahotanao. Saingy hoy ihany koa ny soratra masina: ny fanahy izay manotana ho faty. Noho izany dia tsy manana zo hiazona an' Jesosy ny fahafatesana. Inona ny antony? Satria tsy nanota izy, tsy nanan-keloka izy, tsy azo ny fahafatesana no azonina ilay tsy manam-pahotana, fa nitsangana tamin'ny maty koa izy. Kanefa tsy Jesosy ihany, fa izy rehetra mino azy dia ho velona ihany koa miaraka aminy, araka ny teniny hoe satria velona aho dia ho velona ihany koa ianareo. Sambatra ianao tompoko, fa velona ny Andriamanitra ao. Andriamanitra mpandresy ny Andriamanitra ao, noho izany dia handresy ihany koa ianao, ary manoatra no mpandresy azy. Nisy mpino tamin'ny fivavahana anankiray tafaresaka tamin'ny kristianina iray, dia hoy izy: ny anay ny mpaminanay dia voapirofo ny fisiny, satria mandraka ankehitriny dia ao ny fasany, ary mbola azo jerenao izy. Dia hoy ilay kristianina nresaka taminy: marina tokoa ny voalazanao, fa ny mpaminanareo dia mbola ao tokoa ny fasany, ary mbola ao izy mandraka ankehitriny. Fa ny anay kosa Jesosy ao ny fasany, saingy tsy ao tsony izy ankehitriny. Ny antony dia satria ny mpaminanay tsy mpaminany ihany, fa mpamonjy ihany koa izy, ary ny natongavany dia ny nanafaka anay amin'ny fahotana, hanafaka anay amin'ny fahafatesana, ka dia resiny izany fahafatesana izany, ary izany mahatonga ny fatiny tsy ao amin'ny fahasantsony, satria velona izy, ka dia efa nitsangana tamin'ny maty ary mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ankehitriny.
nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Velona tokoa izy, tsy finonom-pona na fahitana, satria tsy tamin'ny alina reto vehivavy reto ny tonga teo amin'ny fasan'i Jesosy, fa efa tamin'ny maraina koa ilioko amin'ny tantara azy. Ary tsy olona iray no nahita izany fitsanganana tamin'ny maty izany, fa maro. Anisan'izany reto vehivavy izay namanga ny fasany reto. Anisan'izany ny mpianatra ny apôstôly 12 lahy. Ary anisan'izany ihany koa ompo ilay apôstôly ny mino azy izay tsy omby dimanjato, izany hoe dimanjato mahery nahita azy avokoa. Ary tsany ihany fa nisy lehilahy anankiray izay tena nanohitra amin'ny fivavahana kristianina, nanenjika ny mpino ihany koa, dia tsy iza fa i Saoly na i Paoly, kanefa niova tanteraka izany rehefa niaona tamin'i Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty izy. Ary tsy izy ihany fa maro ny olona izay efa niaona tamin'i Jesosy nitsangako velona. Anisan'izany teto amin'ny firenentsika ry dada Ray Solambo, ry neny Ravelon-Janahary, mama Volavana Germaine, dada Torakotsandry, nahitan'i Jesosy nitsangako velona. Ary izany nahatonga antsika ho mino hatramin'izao, satria maro ny vavolombelona izay maneho fa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy Tompo. Fa ny vavolombelona lehibe indrindra, ankoatra amin'ny fasana foana sy ireo vavolombelona ireo, dia ny tenin'i Jesosy. Hoy ny anjely: tsarovo ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea. Io ny tena tadidin'ny vehivavy ka nahatonga azy nionona rehefa nahitany anjely izy. Tsaroana izy ireo. Fa Jesosy tokoa rehefa niteny fa tsy maintsy hijaly ary tsy maintsy ho faty, dia niteny izy hoe hitsangana ny ao amin'ny andro fahatelo. Tenin'i Jesosy manome finoana. Tsarovo ny teny izay nolazainy taminareo. Adin'ny mpianatra tokoa ny tenin'i Jesosy rehefa iny fanomboana tamin'ny hazo fijaliana izy, rehefa maty izy. Fa rehefa nampatsiarovo ny anjely izany, dia velona indray ny finoan'izy ireo. Finoan'izy ireo izay maty niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny fotoana izay nahafatesany. Izany finoana izany dia atolotra Andriamanitra antsika ihany koa amin'izao andro Pasika izao, mba hahatonga antsika hino fa Jesosy izay tompontsika dia efa nitsangana tamin'ny maty koa. Eto ny anjely dia mampatsiaro ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganana. Milaza izy eto hoe tsarovo ny teny izay nataony taminareo, fa ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo tanam-panota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Mampatsiaro ilay fanalam-baraka, ilay fampijaliana sy famononan'i Jesosy ny anjely, kanefa mampatsiaro ihany koa nitsangana tamin'ny maty izay hanehoan'Andriamanitra indrindra ny voninahiny tamin'izany zanan'ilay tokana izany. Jesosy nanaiky ny alam-baraka. Inona ny antony? Tsy ho fanaovana sinema na ihany koa ho fanehoan-kery, fa ny antony dia nanaiky izany fanalam-baraka izany izy ho ahy sy ho anao, mba tsy ho afa-baraka ianao ary mba tsy ho akorain'ny fahavalo ianao. Alay fisarantsenany hoe isika rehetrareto ary roso eto aloha tsirairay avy, dia ho tanisaina avokoa ny faharatsitsika rehetra, ny tsy fahamendrentsika rehetra, ny fahotantsika rehetra izay ataontsika any amin'ny afinafinany. Tsy misy tafajanona eto tsika, fa samy handeha avokoa. Na zavatra pitinkely azo anambaran'ny hafa amintsika, endritsika fa tsy mahajanona fa miteramena. Saingy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitiavany, dia nekeny ny alain'i Jesosy, ny oetin'i Jesosy izany fanalam-baraka izany, ny oetiny teo aminy izany. Saingy nitsangana tamin'ny maty izy, ho voninahitra Andriamanitra, saingy ho voninahitra ihany koa, mba tsy ho alam-baraka ianao ankehitriny, fa azo famelan-keloka ary ratra ihany koa ianao rehefa hijoro eo anatrehan'Andriamanitra, dia ho isan'izay omem-boninahitra, satria ahazo ny fiainana mandrakizay. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia ampitian'Andriamanitra antsika amin'ny finoana. Araka ny nambarateo dia niara-maty tamin'i Jesosy ny finoan'ny mpianany. Izany fahafatesan'i Jesosy izany dia nahatonga an'ireo mpianany alahelo, hitebiteby ary atahotra ihany koa ary izany nahatonga azy ireo niditra trano, satria natahotra izy ireo ny jiosy, ny ororo izy ireo. Saingy rehefa velona Jesosy dia velona ihany koa ny finoana. Raha tsy natsangana Kristy, hoy Paoly apôstôly tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teo, dia foana ny finoanareo. Tsy ho azy ireo ihany anefa, fa ho antsika ihany koa.
tamin'ity herinandro ity dia efatra ny fahoriana izay novangina, ary hita ao anatin'izany ny alahelo. Ary tsy ireo fahoriana efatra reo ihany, fa maro amintsika eto nefa namoy hava malala havatiana. Mety ho vady zany, mety ho zanaka zany, mety ho ray aman-dreny zany. Saingy ao anatin'izany nampatsiarovy ny tenin'Andriamanitra amintsika fa velona ilay mpanafitra antsika. Noho izany dia tsy fahafatesana mandrakizay ny fahafatesany nofontsika, fa tetezana izay ampitana makany amin'ny fenina mandrakizay zany. Tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany, fa misy ny fiaonana amin'ny tompo dia ilay nandresy ny fahafatesana, ary misy ihany koa ny feonantsika amin'ireo havantsika izay efa nandao antsika ka neno sy natoky an'i Jesosy. Finoana izay manafaka antsika ihany koa amin'ny tahotra, fa manandevo antsika ny tahotra, ary tsy atantsika fifaliana ny tahotra. Ny salamo izay novakina tamin'ny fanombohana teo dia ilazana mpanao salamo hoe: hitory an'i Jehova aho ary hanambara ihany koa ny asany. Hitory an'i Jehova ary hanambara ny asany. Hitantsika eto fa ny mpianatra izay nitofoezaky ny tahotra no indro nanana fasahiana ka nanambara ny filazantsara rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Manafaka antsika amin'ny tahotra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Fa amin'izao fotoana izao dia manjaka ny faratsiana isan-karazany, manjaka ny kolikoly, manjaka ny zavatra rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary manoloana izany dia tsy samy joro ho vavolombelona, tsy samy joro amin'ny fahamarinana maro, fa ny olona kosa izay mahatoky fa efa nitsangana tamin'ny maty koa ny tompony, samy joro amin'ny finoana izy, samy joro ho vavolombelon'i Jesosy izy. Tsy ny fahafojantsika ihany ho amin'ny asan'Andriamanitra. Anisan'izay ny tafika masina izay hoatrehantsika ny fiaonana, izay efa nahafozantsika teo aloha ary mbola ahafozantsika androany. Fa ny fijoroantsika ho vavolombelon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, zava-dehibe zany, izay manamarina fa velon'ny finoana tokoa antsika, satria velona Jesosy ilay mpanafitra antsika. Mahatonga antsika hiankina amin'Andriamanitra velona ihany koa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Maro ny zavatra izay ankinan'ny olona ankehitriny, kanefa miteny eo ty dia ampatsiarovin'Andriamanitra fa tsy tokony any amin'ny maty ny tadiavantsika ny velona, ny finoana, ny fitsanganan'ny tena maty. Dia manafaka ny olona ny finonompoana rehetra, manafaka azy amin'ny fanompo-tsapy isan-karazany ihany koa. Eo ny fanompo-tsapy izay nataon'ny razantsika, tahaka ny fanompoana ny razana, fanompoana an'ireo mpanjaka isan-karazany tamin'ny fotoan'andro. Eo ny fanompo-tsapy moderna izay hanompon'ny olona sampy ihany koa, hanaovany fanekena amin'ny Satana. Eo ny fanompon'ny olona vola. Fa amin'iteny eo ty dia atao amin'Andriamanitra sika, hanompo an'i Jesosy ilay Andriamanitra velona, ilay efa naresy ny fahavalo rehetra. Tsarovy fa Andriamanitra velona Jesosy izay nonao. Ary izany fahavelomana izany dia miteraka fiainam-baovao ho antsika tsiraray avy. Misy fotoana izay andalovantsika fahakiviana, ary rana, fahatsapatena ho irery, fakapanahy. Saingy tsarovy fa efa nandalo zany Jesosy, ary efa nandresy zany izy, ary nety nandresen'izany dia ny finoany. Manome anao finoana ihany koa izy mba hahafahanao mandresy mandrakariva tahaka azy. Ny fitsanganan'i Jesosy dia manafaka antsika ihany koa amin'ny fahotana izay mangeja antsika. Io ny ambaran'ny Paoly apôstôly tamin'ny epistily izay novakina tamintsika teo. Raha tsy natsangana Kristy dia fona amin'ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo hoy izy. Raha tsy natsangana Kristy dia fona amin'ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Tsy ny fahafatesana ihany no resin'i Jesosy, fa le fahavalo izay mahatonga izany ihany koa dia tsinona fa ny devoly sy ny ota ihany koa. Ary ny fototry ny fahotana rehetra dia tsinona fa ny tsy finoana. Io no efa resin'i Jesosy, ary azotsika atao ihany koa ny mandresy izany raha toa ka mahatoky an'i Jesosy sika. Ny tsy finoana miteraka fahotana maro isan-karazany tamin'izao tontolo izao. Anisan'izany ny any Sadutseo. Fa ny tsy finoany amin'ny fitsanganana tena maty mahatonga azy manara-po amin'ny fiainana mandalo, manara-po amin'ny nofo ihany koa. Ary tsy amin'izy ireo ihany, fa mandraka ankehitriny. Ny tsy finoana amin'ny fitsanganana tena maty mahatonga azy manara-po amin'ny fiainana mandalo, manara-po amin'ny nofo ihany koa. Ary tsy amin'izy ireo ihany, fa mandraka ankehitriny. Ny tsy finoana amin'ny fitsanganana tena maty mahatonga azy manara-po amin'ny fiainana mandalo, manara-po amin'ny nofo ihany koa.
dia misy zany. Impiro velona tsy aleo manara-po amin'izay zavatra tokony atao, hany ka dia manara-po amin'ny fitondran-tena malotony maro. Fa amin'teny eo ty dia asehon'Andriamanitra fa maty hamonjy ny olona rehetra Kristy, mba tsy ho velona ho an-tena intsony izay rehetra velona, fa velona ho an'ilay maty sy nitsangana hamonjy azy. Tsy velona hanao sitrapoko tsony aho, tsy velona hanao sitraponao tsony ianao, tsy velona hanompo Andriamanitra hafa tsony ianao, fa velona hanompo an'i Jesosy ilay maty sy nitsangana ho anao. Ambara amintsika ankehitriny fa misy fiantraikany amintsika tokoa ny fahaveloman'i Jesosy. Mampalahelo dia tsy avelan'ny maro ho velona eo amin'ny fiainan'i Jesosy. Tsarovy fa teo amin'ny batisa dia nampiraisina tamin'i Jesosy ianao, nampiraisina tamin'ny fahafatesana ianao, mba hamonona ny maizy ianao, mba hamonona ny adamaela ao anatinao, mba hamonona ny nofonao. Kanefa nitsangana teo ihany koa ny olom-baovao, ary zany no ambaran'ny Paoly apôstôly hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tsy tonga zanak'Andriamanitra ihany ianao, fa men'Andriamanitra anao ihany koa ny fanainy masina izay manome anao zany fiainam-baovao zany. Efa resin'i Jesosy tompoko ny fahavalonao, ary afaka mandresy izany fahavalo zany ihany koa ianao. Fa raha toka misy ny olona andevon'ny ota raharahany zany, nahoana ny fahavalo efa resy no avelanao hanjaka aminao? Maro ny firenena izay nahazo fahaleovan-tena tamin'ny fotoan'andro, tamin'ny manodidina ny 700 ary efa hita taratra amin'izao fotoana izao ny fahazahoana izany fahaleovan-tena izany, fa tena misy fandrosoana tokoa izy. Fa misy ny firenena izay nahazo na dia nahazo fahaleovan-tena azy tamin'ny fotoan'andro, toa saritsary-pahaleovan-tena ihany zany, fa ilay nanjanaka azy tamin'ny fotoan'andro mbola manjanaka azy ankolaka sy mivantana mandraka ankehitriny. Ianao kosa tsarofy fa efa nafahan'i Jesosy ianao, efa nafahany tamin'ny devoly ianao, efa nafahany tamin'ny fahafatesana ianao, efa nafahany tamin'ny ota ianao. Aoka tsy hanjaka aminao tsony zany fahavalo efa resy zany. Velona Jesosy ka dia ho velona ihany koa ianao. Inona tompoko ny ota mbola mangeja anao? So dia mbola gejain'ny fankalana ianao, so dia mbola gejain'ny fitiavan-tena ianao, so dia mbola gejain'ny fitiavam-bola ianao, so dia mbola gejain'ny fitiavam-boninahitra ianao, so dia mbola gejain'ny fitondran-tena maloto ianao, ny fijangajangana, ny fahamamona sy ny zavatra maro isan-karazany izay mahatonga anao ho faty ka hijanona mandrakariva ao am-pasana. Jesosy efa nanakodiany vato, ka na dia natao mafy azy nidiny fasana, na dia nasiana miaramila maro azy teo, tsy nahasakana fahavelomana zany. Ary ian'i Jesosy ihany koa manaisotra ndrindrim-bato eo amin'ny fiainanao, ka hahatonga anao tsy hiala ao amin'izany fahafatesam-panahy zany, mahatonga anao tsy ho velona miaraka amin'ny mino rehetra. Tsarovy fa tsy tian'i Jesosy ho faty ianao, tsy tian'i Jesosy ho faty fahavelona ianao, fa tiany handray zany fahavelomana zany ianao. Satria ny fahaveloman'i Jesosy tsy fahavelomana ratra ihany, fa fahavelomana ho anao ihany koa ankehitriny. Teo velona eo am-poninao Jesosy, teo velona ao amin'ny tokantrano misy anao izy. Ny anjaranao dia mandray azy, fa azonao atao ny migioka zany fahavelomana zany, azonao atao ny miaina zany fahavelomana zany ankehitriny. Velona Jesosy amin'ny fiainam-baovao anao, ary azonao raisiny zany ankehitriny. Velona Jesosy hanaisotra masirasira ela rehetra eo aminao, ary zany nambaran'ny epistily izay ambaran'ny Paoly apôstôly hoe aoka isika hanao andro firavoravoana, tsy amin'ny masirasira ela, na amin'ny masirasira lolopo, na amin'ny faratsiana, na amin'ny mofo tsy misy fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Sambatra ianao tompoko, fa Andriamanitra velona, ny Andriamanitra izay tomponao. Ny anjaranao dia mandray azy, manaiky azy ao anatin'ny fonao, manaiky azy anjaka, manaiky ny fanahy masina, satria ny fanahy masina izay nanangana an'i Jesosy no manangana anao ihany koa ka manome anao izany fiainam-baovao zany. Raha ny fanahy izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no velonareo ho anjaka hoy Paoly apôstôly, dia afaka miaina izany fiainam-baovao zany tsika. Koa dia ny tompony no ampahery atsika, ka ahafahantsika mivelona amin'ny finoana, ahafahantsika mivelona amin'ny fitiavana, ahafahantsika mivelona amin'ny fahamasinana. Dia voninahitra ny hoan'Andriamanitra raisina kara fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raisiny fitahiana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny
ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana fanahy masina ho aminareo indrindra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.